Miarabantsika rehetra manaraka ny RBC elaela tsy nitafatafatsika satria somary raikitra ny tenako. Androany zany dia tady fotoana ahafahako mitafatafa amintsika satria androany dia andro manatantara Ray Madagasikara no resahina. 7 febroary taona 2024, 7 febroary taona 2024, zany hoe 5 taona lasa izay raha tsy diso mikazikaziko no nahafatesan'ireo malagasy vokatr'ilay fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: moa ve tena nilainy malagasy iny raha mandrika iny? Petrako aminareo ny fanontaniana aloha namaniko azy. Ho ahy manokana mantsy dia izao hoe tsy nilainy malagasy akory iny raha mandrika iny, satria raha nilainy malagasy iny raha mandrika iny dia tokony fiainana milamina, fiainana tsara kokoa noho ny tamin'ny taona 2024 mialoha tany ny toko ny hiainan'ny malagasy ankehitriny. Moa ve izany ny zava-misy ankehitriny zao? Moa ve miaina tsara kokoa? Manahoana ny farim-piainan'ny malagasy? Ekena fa misy ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny, fa raha amin'ny ankapobeny, raha jerena amin'ny ankapobeny ho antsika izay niaina efa olon-dehibe nahafantatra zavatra tamin'ny taona 2024 na 2024 zany. Nanahoana ny vidim-piainana tamin'izany fotoana zany? Nanao ahoana ny fahafaha mividy ny vahoaka malagasy? Dia manao ahoana izy ankehitriny zao? Mihatsara ve sa miharatsy izay farim-piainan'ny malagasy? Izay ny fanontaniana ny voalohany mipetraka. Dia anjaranao mamaly hoe moa ve tena nilaina tokoa ilay tolona moa ny atsovan'ny olona azy tamin'ny 2009 sa tsy nilaina? Izay anankiray izay. Fanontaniana faharoa dia izao hoe moa ve tena fitiavan-tanindrazana tokoa no nanaovan'ny mpitary tolona an'iny tolona iny tamin'izany fotoana izany, sa fitiavan-tena? Dia izao indray ny zavatra tiako jerentsika. Taiza ilay mpitary tolona talohan'ny taona 2024? Inona ny zavatra nentiny tamin'ny vahoaka malagasy? Zay voalohany, zay zany fanontaniana tsotsotra. Hoe taiza izy? Dia aiza izy amin'izao fotoana izao? Raha tsika mahafantatra fa mitary tolona tamin'izany dia filohan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia ny fanontaniana manaraka an'izany dia hoe moa ve ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy talohany na filohan'ny Andry Rajoelina any Madagasikara tsara kokoa noho ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny hatramin'izay nitondroany any Madagasikara izay? Nomboka tamin'ny 2024 izy ny teo, niala teo izy tamin'ny taona 13 iny fifidianana iny 2024, dia niverina eo izy tamin'ny taona 2022, dia mbola niverina eo izy tamin'ny fifidianana farany teo. Dia moa ve zany hoe raha atao calcul tsotsotra dia efa 10 taona mahery Andry Rajoelina nitondra Madagasikara taoriany ilay tolona nataony tamin'ny 2009. Moa ve nihatsara ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy taorian'izany tolona izany? Moa ve niakatra ny fahafaha mividy ny vahoaka malagasy taorian'ny 2009 izay nitondran'ny Andry Rajoelina ny tany sy ny fanjakana? Zay ny fanontaniana. Tsy izaho hamaly azy fa isika, satria isika miara-miaina azy, dia aleoko ianao no mamaly azy fa tsy izaho. Dia raha toka nihatsara ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy, niakatra ny fahafaha mividy ny vahoaka malagasy, dia hoe izao hoe tena nilaina ilay tolona. Dia nanao ahoana ny hitanao? Nilaina ve sa tsy nilaina ilay fanonganana ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024? Ireo ny fanontaniana tsotsotra. Hoentiko saritana ny saitsika manoloana ny toetra rà ankehitriny
sy ny fomba oentin'ny mpanao politika ampiasana ny vahoaka malagasy mba azahoany izy ireo ny zavatra tadiaviny zareo. De zao ihany koa isa-taona rehefa tonga ny 7 febroary de lasa ry zareo rehetrarehetra mandeha makeny amin'ny toerana misy ny fasan'ireo zay lazaina hoe mahery fo satria maninona maty tsinahy noho izany heverin'ny sasany fa tolom-panavotana ny Madagasikara izany tamin'ny 2021. De lasa manatitra voninkazo de manao tarehy mody mampalahelo be, tena hoe onena nge zany ry vahoaka malagasy, onena. De iza hoe raha toa ka tsy mbola mpanjakan'ny demokrasia eto Madagasikara, raha toa ka tsy mbola hanome lanja ny hevitry ny hafa, raha toa ka mbola haneriteri ny hafa zay maneho hevitra ka gadraina amironina dossier maloto, de hoy zao hoe fiatsaram-belatsihy ny andehananareo manatitra voninkazo eny amin'ny fasan'ireo mahery fo ireo isaky ny 7 febroary. Fiatsaram-belatsihy satria fitiavan-tenanareo no ambaribarinareo eto amin'ny tany sy ny firenena. Matoa nareo tsy mamela vahoaka malagasy aneho hevitra, hiteny manoloana ny zavatra tsapany sy hitany masony miseho amin'ny firenena ity, de tia tena ianareo zay ary tsy mendrika akory ny andeha hanatitra voninkazo amin'ireny fasany mahery fo ireny, satria fantsakitsahana mitolona zay nataony zareo tamin'izany fotoana izany ny zavatra ataonareo, ary maty foana, maty fahatany ny ain'ireo namoy ny ainy tamin'ny taona 2021. Maty fahatany satria fiainana ny haratsy kokoa na hoe pira kokoa izy ny fahiny misy ankehitriny. Vidim-piainana tamin'ny 2021 sy ny vidim-piainana amizao de tena samy hafa. Ekeko fa maneran-tany ny fiakaran'ny vidim-piainana, fa ny mampiavaka azy de zao tsy mitovy ny fahafaha-mividy ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2021 sy amizao taona 2022 iainantsika izao. Zany hoe nanana fahafahana mividy ny vahoaka malagasy na de miakatra aza ny vidim-piainana tamin'izany fotoana izany, fa ankehitriny ny vidim-piainana miakatra fa ny vahoaka malagasy de tsy manana fahafaha-mividy, tsy manana fahafaha-mividy. De izany veno atao hoe fandrosoana. De hoy zao hoe maty foana ireo mahery fo, ireo malagasy nitaritiny any Rajoelina nidina an-dalambe tamin'izany fotoana izany, satria tsisy dikany, tsisy antony zay tokony hanonganana ny Ravalomanina teo amin'ny fitondrana raha toa ka zavatra ratsy kokoa noho ny tamin'ny andro Ravalomanana nomenao ny vahoaka malagasy nandritry ny 10 taona mahery zay ankehitriny. Tsy ho lava resaka aho, tsy ho lava resaka fa niavatro amintsika vahoaka malagasy ty zao. Aoka tsika tsy hanahy intsony ataony mpanao politika fitaovana, aoka itsika hafantatra tsara hoe inona ny zavatra tiatsika, inona ny zavatra tena ilaitsika, ary aoka itsika hosay hijoro ho an-tanindrazana, tsy hanaiky fidim-bola, tsy hanaiky tapenam-bava, fa aoka itsika hosay hijoro hiteny mba ho rehareha sy ho hafalian'ireo namoy ny ainy tamin'ny fiadiana ny
ny fahaleovan-tena any Madagasikara malalatsika ity. Mirary soantsika rehetra hoanao samy miaraka ny RBC dia manasa anao ny tenako abonnez-vous ahafahanao manaraka ny zava-misy toedraraha amin'ny firenena mamitsika ity. Mirary soa.